Akapalina tompo lasy tompo vavy no andro sona ihany anatin'ny tokantrantsika tsiraray avy mity arivo ty atao anatin'izao fandarana manokana iarahana amin'ny filohan'ny SR Lazara Zaverson zao. Ny antony ity fandarana ity dia atsidika ety am-piandohana fa hoentina malina ny reo fanontaniana apetrakatsika ny anatin'ny tambazotra serasirany. Eo ihany koa no fanomezana ny hevitra manokana zany filohan'ny SR zany malona ny toedrara eto amin'ny tany sy ny firenena amin'izao fotoana izao. Nefa milohan'izay dia miarahaba ny mpanao gazety namako iaraka amiko ato amin'ny akavanako ato Michel Nomenjanary ary ato amin'ny akaviako ato misy Toky Benjamin miaraba nareo mirahalahy dia miaraba ihany koa ny Lazara Zaverson. Miarabantsika rehetra. Miarabantsika rehetra dia manasanao zany manaraka ty fandarany ty hatramin'ny farany. Andriamatoa Lazara Zaverson nivoaka tamin'ny fanginany antoko RCR manoloana zao zava-misy eto amin'ny firenena izao andrasan'ny vahoaka malagasy sisy lany ny fanambarana tamin'ny herinandro iny toy tamin'ity herinandro ity mahakasika ny fanohizana ny tolona izay ataon'ny tanora fanavaozana ito amin'ny firenena. Fotoana ve zao idinan'ny RCR ihany koa toy ny tamin'ny taona 10 zay nitaritana anao teny amin'ny kianjan'ny 13 May mihitsy zany anatin'ny tolona ve Lazara Zaverson sy ny antoko RCR manoloana zao zava-misy zao. Miaraba nareo telo mirahalahy, miaraba mivoaka malagasy manaraka ty fandarana ty dia misaotra nareo metraka fanontaniana eto androany. Alohan'ny amaleko fanontanianareo angamba dia mitodika aloha amireo nitonam-pahoriana tao anatin'izao tolona zao. Mafy ary mafy koa raha mandao zanaka mandao ray aman-dreny noho ny amin'ny antony fitakiana zo fototra. Mampahery fianakaviana ary mitondra ny teny fampianonana ho anazy ireo avy amin'ny mpikambana rehetra. Eo ihany koa ireo naratra izay mitondra takaitra amin'izao tolona izao. Tsy ho veromaina ireny satria mampiavaka an'ity tolona ity dia tsy tolona taritina mpanao politika fotsiny fa tolona miainga avy any amin'ny vahoaka ray manontolo. Mankahira ireo rava-fananana ihany koa fa mafy raha zavatra naorina tao anatin'ny taona maro no rava ao anatin'ny ray minitra monja noho ny fanararaotana ataon'ny hafa. Amaly le fanontaniana hoe andray anjara amin'ny tolona ve ianao ihany moa ny fanampatsiahy azy teo efa tany amin'ny taona 2024 voataritarika tamin'ny taona 2023 mbola nitoy ny tolona ny anarina nitoka raha teo tolona tambaben'olom-pirenena namparaisiny andraikitra na rassemblement des citoyens responsables mitoy ny tolona. Amin'izay io ny zava-misy amin'izao zany ahoana ny fandraisanareo RCR tolona an'io zava-misy io hoe le endriky le tolona zany ve mitovy amin'le hoe zavatra eritreretinareo? Ny zavatra mety hitranga angamba no fatarina aloha ahafantarana hoe inona ny tokony atao dia rehefa fantatra ny tokony atao dia omena ny vahaolana ho an'ny vahoaka malagasy. Samy efa malaly isika fa rafitra maty izy io. Io anie tsy resaka hoe mpitondra fanjakana anankiray na roa no tsy mahomby eto amin'ny firenena. Efa fantatritsika fa tsy mandenga eny any amin'ny hopitaly, tsy mandenga eny any fanabeazany, tsy mandenga eny fandriampahalemany, tsisy nina mandeha eto amin'ny firenentsika. Tsy ho azavaina intsony angamba le fanovandrafitra hoe maty tokoa le rafitra izay. Fa ny zavatra mety hitranga eo na raha mitoy itolona io ampahafantarana mpitondra fanjakana na isy fabangana mpitoerana eo tsy mety atafatsangana fitondrana intsony mihitsy na rezima politika intsony tsika na koa hitatra amina krizy lavabe isika raha ohatra ka tsy mamaha olana na mpitondra fanjakana raha tsy mihaino ny etahitam-bahoaka dia isy krizy foana ity isanandro dia miamilentika firenena io satria ireo mpianatra tsy mianatra, ireo tanora miabandonena mampijanona ny asany, ireo mpandrarà mampijanona ny asany milatsaka eny an-kianjareo dia misy fiatraikany amin'ny toe-karena. Dia toe-karena talohan'ny tolona efa ratsy. Ao anatin'ny tolona vao maika miaratsy noho izany vao maika miaratsy ny mahazo ny mpitondra. Izao tontolo izao tsy afaka no investissement eto milefa daholo ny mpandrarà, manakatotrany daholo ny mpandrarà rehetra very ny asa vao maika ianareo ho sahirana. Ny sianareo fahatelo na ny zavatra mety hitranga fahatelo dia hitsofoka ao anatin'ny fanovandravitra isika. Fanovandravitra zany dia eken'ny besin'ny maro izy amin'izay fotoana izay ka hiditra ao an-databatra boribory ny besin'ny maro hoe ndahoary inona le rafitra tiana ho apetraka. Misafidy zany ny mpitondra fanjakana na isy vakansy de poste eo satria hiala tsikelikely ireo mpitondra ireo satria efa tsy nahita fahombiazana eo. Tsy anareo mpitondra rehetra akory ny diso ao anatin'izany fa le rafitra mihitsy no tsy mamela anareo anao zay tokony nataonareo hatramin'izay. Amin'izay fotoana izay hiala tsy moramora ao ireo olona reo
raha tsy hoe hijanona inam-bola fotsiny anga dia mandraika rama fotsiny tsy miodina nge ny administration amitsika zao e dia mandraika rama ve zany a ny olom-boateny rehetrarehetra ny faritra rehetrarehetra any a nefa tsy misy miasa tsy misy mamonjy birao fa miandry ho toy ny tolona ahoana moa tsy andraisana anjara amin'ilay tolona amin'izany na nyteny azy izahay tany am-boalohany hoe any tanora io a jiro sy rano nge ny atomboana io eto ny anarareo toko isorana misaotra baba misaotra ny clémence rary ny rina misaotra ny lelira faralahy nandeha nanatitra niny bidon sy labji teny amin'ny sena iny fantatritsika ny atom-bola tantara misaorana be deaibe koa reo tanora ny rejoindre namonjy an'ireo tolona jen'izay da ny mpianatra université isaorana be deaibe ny mpanakanto nanampy an'ilay tolona ny influenceur rehetrarehetra manerana zao tontolo zao ny diaspora malagasy zay nanangana pankarte manerana ny mahasoivo rehetrarehetra eran'izao tontolo zao tsy vitan'olona tokana ny fanovana rafitra ny andrasantsika zany zao a dia ny mpitondra fanjakana raha hitovy fisainana mivoaka malagasy fa raha mbola malagasy koa na mpitandro filaminana andrasantsika ny fiovahan-kevitra hoe ianareo ve mba isany manataranaka ka mijery eo ny reto tanora mijoro reto a ho avelantsika nahamparary nge zareo nahita mikolo ny dradradratra teo e mankaherainao zany lahy fa ohatran'ireny ny tanora ilaina anaovany ty fireneny ty fanontanina mahitsika ndre matoa lazaraza verson ianao zany tsy hoe ny ambojatovo sady tsy hoe ny amin'ny 13 mai tsy namaly an'izay a fa raha ohatra ho akatolona taritin'ny tanora le izy fitakina zao fototra mbola tsy nidira amin'ny politika dia afa ny resaka misy etika ny RCR rehefa manao politika ankehitriny a efa isy idira amin'ny politika le resaka marina isorana be deaibe isorana be deaibe msolom-bavambahoaka nanaiko hoe raha resaka fanendrena olona fotsiny a dia ialato izahay fa aloha enona ny feon'ny vahoaka manentana ndray solom-bavambahoaka ny fanoherana manentana solom-bavambahoaka ny mpitondra marina mantsy efa nisy solom-bavambahoaka voasabotra azy misaotra monsieur le député a fa taratra ho an'ny tanora reny efa misy maira koa nitsangana nandeha tongotra 30 km re vahoaka ny meritsitosika isorana be deaibe daholo reny olona reny fa reny akory aninninona filazantsika zany a satria ao anatina tolona ohatran'izao a mety ao ny fiampangana maro samihafa fa ny zava-dehibe dia hoe ndao anova ravitra raha vo tsy miteny an'izay le olona dia intérêt personnel zay nyjereny fa raha miteny le olona ndao anova ravitra dia intérêt général zay noho izany a ny afarany io a ilatsaka eny ny administrateur civil ilatsaka eny ny inspecteur de trésor ilatsaka eny rehetra ka ahoana moa lazany tsy ilatsaka rehefa tapa-kevitra ny rehetrarehetra ndao anova ravitra amin'ny fomba ahoana ary zany le hoe ifehezana ireto tanora vao misandratra eo amin'ny tontolo politika ireto zay misandratra mantsy dia ampangaina ho misy vondrona misy olona ambony olona mpanambola ao ambadika ny RCR efa nampangaina ho zany nisy ny candidat solom-bavambahoaka nampangaina zany be ny tanàna nampangaina ho zany hoe olony ihany io vondrona ihany ny ao ambadika io ary raha zareo le tsy tia le fanovandravitra manao an'izay azo etretina konge zany fa mba tsara ihany mampatsiahatsika fa dia verinareo ve fa voaka rama re olona rehetra manerana madagasikara miantsika reo vola tahaka ny eoana masamy hafa ny titolona teny dia zao e mariko aminareo tony maralahy zay sy mavoaka malagasy a masamy hafa ny titolona ity a ao anatina firaisan-kina no anaovana azy tsy hoe iny laza dia iny ny andriamanitra hovavahantsika eto a hivavahana eto a dia manaraka an'iny tsika azafaty fa tsy zay ny fanovandravitra tsy ny RCR no mila sandratra ambony hoe ianareo ny lohany tsy any mbola tsy any ny adevitra zao ny adevitra zao dia hoe miara-manaiky fesika fa hanova rafitra miantso ny ray aman-dreny tsika ny ray aman-dreny ara-drazana ny ray aman-dreny mpitondra fivavahana ny ray aman-dreny miaramila ny ray aman-dreny civily rehetrarehetra manderana madagasikara ka aza mieritreritra nareo fa vola olona anankiray dia afaka hibaiko ny université rehetra manerana madagasikara fa hoe tsy misy saina daholo zany olona fa vola 75 000 marina fa misy ny manakarama misy eny amin'ny bakarty eny amintsika miteny zao mizara vola mba isiny guerre civile dia rehefa anotaninao zany le tanora hoe fa avy taizy nareo avy naka vola atao iny vola anaovana guerre civile dia mamaly izy ireo rehefa anotaniny izy hoe fa inona zany guerre civile zay tsy mahafantatra zany fa guerre civile hony dia rehefa tonga eny akiantsy a hita eo ny atao za miantso le olona mandray vola efa natao an'izany tsika nandritry ny enimpolo taona zao ambakaina satria misy tombotsy ho azon'ny olona matoy izy mame volanao raha misy olona anankiray samy teny fa nomeko vola hoe ndana ianao mitolona fa omeko vola dia say vo midénoncer aty a fa anazy le tombontsoa raha za manakarama ianao ve dia amoaka vola raha tsisy tombontsoa anao
amin'ity ndray mitoraka tya itsika rehetrarehetra no miara mamoaka vola dia isika rehetra miara mahita tombony ao reo mizara rano ao reo mizara sakafo saorana reny médecin bénévole na manolo tena hitsabo ny maratra reny efa élan national zao no mitranga miara mitraka daholo mivoaka malagasy ahoana moa ny ilazana fa azonao karamaina vola izany olona rehetrarehetra samy hafa ity tolona tya samy hafa ny tolona hatramin'izay a ny fanovana rafitra tsy fanovana olona fa isika tsy maintsy aka ao anatin'ireo olona reo ihany rehefa avy eo fa mba efa misy molona na lasitra apetraka hoe ity le contrat social raha ambesiny maro dia alaina le olona dia apetraka ao a dia miova izy manaraka an'io lasitra io a fa hatramin'izay io lasitra io tsy teo ka samy manao zay tiany atao ny mpitondra nandritra n'izay fotoana maro zay manitirika atao anatin'izay zavatra nlesaresahanao teo zay lazaraza version raha ny situation misy amin'izao fotoana zao a dia tonga amin'izay lazainao zay mihitsy hoe lasa fitadiavana olo fanovana zay rafitra zay le izy anisany nandritra ny taona maro ihany koa ny IRCR mivoy atao hoe fanovana rafitra zay tonga ny fotoana amin'izao fotoana zao a ary anisany sollicité n'olona be dia be any anatin'ny tambazotra serasera any ny vidirana sy ny firotsahany lazaraza version antsihatra eny akany anao ahoana amin'izay ary no paikady hoentin'ny IRCR hoentina hiatrehana zay tolona misy amin'izao fotoana zao zay satria fanovana rafitra zao no misy ny faritany efa manerina Madagasikara amin'izao fotoana zao dia mitady zay fanovana rafitra zay taloha le izy fitakina ny jiro sy rano dia amin'izao le izy mitaky fa fialan'ny filoham-pirenena fandravana ny CNI fandravana ny ACC efa reo institution zany efa takila daholo ny fandravana azy zay efa ataontsika hoe tonga amin'le fanovana rafitra ahoana amin'izay ny paikadin'ny IRCR hiatrehana zay zavatra zay satria takiny olona ianao amin'izao fotoana zao anampy azy hitarika an'izay tolo zay apiky kely fotsiny zay hoe ianao ve mety atao premier ministre dans ce situation le initiative hoe fanovana rafitra tsy izany no ny telefônina olona ray tapitrisa hoe daonova rafitra fa zavatra efa naharitra efa ely izy io ary tonga saina ny olona hoe mila manova rafitra isika noho izany a le fahatongavan-tsaina le conscience collective mipotra eo tsy ny IRCR irery no miambo hoe izahay no mavita an'izany zavatra zany tsy mieritreritra koa izahay hoe ndao izay ao atao voalohany fa mahafantatra fotsiny ny olona hoe izahay no vohy fanovana rafitra dia normal raha mitodika aty aminay etaetan'ny olona hoe ndao a tarito le izy amalin'le prime ministre raha io rafitra misy io dia efa nanova prime ministre efa nanova gouvernement impiritsika fa mbola régime politika raya mijanona eo tsy manova ninina zany io a raha tsy miova ny rafitra efa fantatrin'olona raha teo ny position IRCR fa angamba tsy misy olona anontany tsony hoe ilaza ve dia mety hivadika amin'ny tolona raha nivadika ary zareo a efa ela no nivadika fa 9 taona zao mbola nivoizana zany rafitra zany ka mbola tsy nivadika mandrak'androany fa volombelona daholo nareo telo mirahalahy reo mpanao gazety nareo a raha misy tena anankiray mifanohitra amin'ny zavatra nylazaiko tao anatin'izay 9 taona zay dia mba avoaila izy raha misy mifanohitra satria fitiavatany razana no nijoroana anisan'ny tsikaritra ihany koa lazaraza version tamin'ny taona 2024 nandritra ny fifidanana filoham-pirenena efa maro ny olona ny andrandranao rehefa nivoy ny fanovandrafitra anao tamin'izany fotoana zany lazanao hoe fivadiana amin'izao fotoana zao tadiavin'le situation ianao le zava-misy eto Madagasikara dia milaza ianao zao fa mbola mametraka an'le fanovandrafitra aloha tsy maintsy mbola nyrehetrarehetra mila tonga saina tsy midika ave zany ohatrany hoe miala ndraikitra indray ny IRCR amin'ny fotoana tena iandrasana azy efa nitaritana teny an-dalambe iady ny antony ny moranay tamin'ny 2023 dia tsy amply isan'ny olona amintsika amin'ny teny zao a amply isan'ny olona dia anjaranao zany mamaly anao zay sa tsy anao leo le fanovana lalam-panorenana izay andriamatoa lazaraza version sao dia any amin'izay mihitsy aloha no tokony ho atao zay vao miditra ny amin'le fanovana-rafitra satria rafitra ny lalam-panorenana misy eto amintsika miteraka olana tamin'ny tontolo ny fifidianana ny fandiny teto Madagasikara na mitrahana an'ireo mpitondra ireo ny mpitondra teto dia tamin'ny alalan'ny fanonganam-panjakana no nidirany teo amin'ny alalan'ny fanonganam-panjakana no ialana eo le lalam-panorenana mihitsiny a no mila hazavaina aloha fa io lalam-panorenantsika io a izy amonla milaza fa io no entina manorina firenena io hoe ny entina manorina Madagasikara io lalam-panorenana tsy mamelanao na mamelanao iteny ara tsy afaka miteny akory ianao tsy lalàna fanorenana zany io fa ny lalàna fanorenana dia lasa mihitsy aloha tsika manangana assemblée constituante na vondrona fanorenana dia le assemblée constituante fa tsy olona vitsivitsy no manangana n'le lalàna anorenana asa raha teny gasy angamba izy mazava be lalàna fanorenana izy ny anorina
dia mila vondrona mpanorona zay ny atao hoe assemblée constituante dia misy assemblée constitutive zany a manangana an'io hoe ito a mety tahaka ny manangana association dia mivorony assemblée générale dia manangana tsikelikely hoe zao ny fomba hitondrana an'io nisy assemblée ve nanangana ny constitution io izay assemblée constituante zay a tsy natsangana constitution exécutif no nentina nanangana lalam-pandrenana fa nga zany fanao no zany tsy lalam-pandrenana io tsy lalàna fana manorina firenena io tsy ny fampidiniana io terena fotsiny hoe ampakarana olona eo amin'ny fitondrana esorona zany io a mazava ho azy contrat social convention sociale fifanekena samy malagasy ary maharitra le izy fa tsy hijanona amin'ny convention politique fotsiny anjara miaramila mandray fanapa-kevitra tahaka ny tamin'ny 1991 no entiny général Désiré Ramakavelo ilanatsiny manao anarana fa misy ohatra teo ny apitsika amin'lizy zany a dia tonga any amina convention économique tsika sy convention sociale miovatra any amin'ny rafim-panabeazana ny rafim-pitsarana rendretrarehetra ny dinihana fa tsy hoe ity le lalam-pandrenana dia ny rafitra rehetrarehetra tsy misy miova fa dia hoe le lalam-pandrenana fotsiny a dia tsy voaova ao anatin'io système judiciaire fa institution vitsivitsy miova ao anatin'io a dia mieritreritsika fa afaka anorina mbola tsy nanorina firenentsika raha ny tokony izy miala tamin'ny 1960 tsika dia miala tamin'ny fanjanahantany dia niakatra ambony latabatra petraka manodidina ambony latabatra tsika dia mandinika hoe ho ataotsika ahoana i Madagasikara vonina iaramonina ve sika miresaka an'izay convention zay ianao a ny fivoahana tamin'ny crise rehetra teto Madagasikara nisy convention sy fanarahana daholo 31 octobre convention panorama 1991 2002 tany à Dakar 2009 tany Maputo ary vao vetivety ara 2017 tamin'ny etsikiny 73 député nisy antsoina hoe pacte de responsabilité verenao kely le sivy any koa mbola isan'ny feuille de route nanao an'izany convention zany foantsika politique hitany fivoahana crise politique régime zay resahanao zay fa zay miresaka système ao anatin'ny système social économique et politique ka izy atao anatin'ny convention io milaza fa tokony ahoana gérena ny base toliara nisy économique avy atao ny olona ngera manao convention zany dana bakeo ny convention de Maastricht convention de Berlin nizarana ny Afrique telo volana nge zareo mivory eo izy ny menan'ity canal ty ato misy ilmenita ahoana ny gérentsika an'io ato misy pétrole ahoana ny gérentsika an'io efa ndresaka an'izany ve teto dikan'izay a tsy ampy raha convention politique zay mahasamy hafa ny régime politique sy ny système politique rafitra politique daholo nefa ny anarandreo amin'ny teny gasy eo le olana ka nanova rafitra politique régime isika fa tsy nanova système politique rafitra politique système le système mampiditra toe-karena sy mampiditra socialy izany a manangana assemblée constituante sika anova nyty système ty fa tsy ty régime ty fotsiny anatin'ny assemblée constituante misy efa nazavaina ihany izy io hatramin'izay hoe filan-kevitry ny olon-kendry io zany ao anatin'io reo le vahoaka malagasy soloana tena avy any amin'ny fokotany mapakatra makany amin'ny commune makany amin'ny district raha teo fa misy eo reo solom-bava-bahoaka reo dia miakatra makany amin'ny région iny ao anatin'le filan-kevitra amboniny firaisankina-pirenena hitako daholo malagasy rehetra manangana indray tsika filan-kevitra amboniny toe-karena sy ny sosialy mampiditra ny secteur privé tsika mampiditra ny société civile mampiditra ny mpanakanto mampiditra ny journaliste ao anatin'io daholo ny solotena olom-bafidy ndresahako eto zany hoe manao fifidianana mihitsy aloha tsika ananganana nyo assemblée constituante io fa tsy assemblée constituante tenitendrena hoe ndana nareo mivoreria tahaka ny natao tamin'ny 2009 dia zay soratra anarana dia voatendry tsy zay ny assemblée constituante CT fa le assemblée constituante eto mandalo fifidianana mihitsy aloha dia voatendry ny solotena ny société civile secteur privé roa zay fahatelo azavaiko aloha izy fahatelo mifiditsika assemblée constituante mifiditsika au conseil de l'administration na filan-kevitra ambony ny fitatana ny raharam-panjakana reo ny fitsika ny corps rehetrarehetra ao anatin'ny administration publique ary fa efatra manangana atsika au conseil de la défense et de sécurité ahitantsika ny solotena ny mpitandro ny filaminana rehetrarehetra ary farany ny au conseil de chef d'état misy an'ireo olona efa mitondra firenena
ny fomba ifidianana azy a tsy mitovy fa misy constitution ndray a entina mifidy an'ireo de anjaran'izay gouvernement exécutif eo a no mamaritra hoe zao ny fomba fidianana an'io le any amin'ny voalohany a mamianga avy any fokotany a vao fidim-bahoaka suffrage universel iny ihany any suffrage universel ny aty amin'ny corps de l'administration tsy azo politisena fa atsoinao ny doyen de l'administration zany hoe ny administrateur civil amperinasa sady ambony grady a no lehibe indrindra moa zany na be taona indrindra de atsoinao io olona io azo antoka fa tsy andany io na iza na izy ohatr'izay daholo any amin'ny corps rehetrarehetra atsoinao a ny mpanakanto anangana ny fikambanany ary izay mandoa hetra no miditra ao de amin'izay fotoan'izay a mirégulariser ny situation daholo ny olona rehetrarehetra aloha de mifidy ny mpanakanto iny ny mpisolo vavanay mpanakanto anatin'le assemblée constituante eo ohatr'izay koa ny journaliste de ianareo mahana statut anareo a de mifidy nareo hoe ity ny mpisolo vavanay amin'izay ianareo raha isolo vavanareo le olona de tsy azo tapenana ntsony amin'ny anatin'ny syndicat ma tsy azo ny fanjakana tapenana fa ny solombavam-bahoaka tsy azo tapenana reo nefa misolo tena ny olona tsirairay satria lasa solombavam-bahoaka reo zany a miditra ao anatin'io ao anatin' eo le solombavam-bahoaka efa mipetraka eo reo zany satria reo zany ny any amin'ny niveau district reo tsy ampy fa mila ampina ny commune ampina ny fokotany ampina any amin'ny région lalampifidia tsy vahoaka be zany a fokotany eto Madagasikara fotsiny nefa firy eo amin'ny fokotany izy mijanona fa mandefa solotena izy mankao amin'ny commune de avy eo amin'ny commune memiena lisa fa tonga any amin'ny région izy a mety efa tsy misy zato akory zany hoe raha alainao zao ny député tsika am'izao 90 zareo mahery kely reo mahana assistant parlementaire ataontsika hoe folo ampitombona folo ny 90 900 angeny mpampisolo-bavam-bahoaka atsika petsika fa tsy inona ny asan'le assistant parlementaire le député ihany manindry anazy tsy mety sy zavatra zay ka raha reo 900 reo soloana ny reto olo-mafidy reto inona maharatsy an'izay de mipetraka le organe io a misy mission zany a iflankevitry ny olon-keny reo alaina ny olon-keny rehetra manerana Madagasikara hoe aiza le sazy rehetrarehetra mafantatra an'izany daholo na iza na iza mafantatra ihany hoe ity olona dala ity olona manam-pahendrena izay aloha ny institution ngeza indrindra zany iambina n'le gouvernement provisoire satria régime préparatoire zany io misy io fa tsy transition itsika mbola tsy tokony anao transition zany satria ny atao hoe transition de miala eto makato tetezana zay mahatonga hoe tetezana entina maipita itsika ne mbola tsy tato mbola tsy nanorona akory raha mbola tsy nanorona itsika no aka tetezana entina maipita de inona zany no ataontsika eo tsy mitombona akory ary le tetezamita tsy tetezamita zany resaka eto tsy transition fa préparation zany hoe zay rehetrarehetra zay ny filoham-pirenena am'izao ve sa latabatra boribory iza ny ampiantso le latabatra boribory rehefa tsy anao ny filoham-pirenena ny vahoaka efa miantso tsy maintsy zay ny fomba nanganana fanjakana mba eritrereto efa dara eto tonga mandeha sambo de rendrika ny sambotsika de tsy maintsy vory aloha tsika voalohany sa tonga de aka fanjakana toky tsy maintsy mivory aloha tsika hoe iza daholo ary no atsona de mianatra mifanaraka isika averiko tsara mianatra mifanaraka efa mba ampy angamba zay le nentin'ny fo fa mianatra mifanaraka isika ka na telo volana aza io ngamo mila volany mivory samy miantoka posy ohatra ny ataon'ny RCR samy miantoka posy de samy mitondra ny anjara brikiny atongavana moavin'ny taranaka tsaratsara kokoa raha fitianko zavatra andresanao teo de hidritsika zany anatin'ny province sy région autonome zany hoe malio tena zany any afaka misy solotena afaka mireprésente anazy raha resaka ianao teo hoe fotoana ihany koa afahana manomana zay rehetra tsy ela be le zay fotoana zay tsy misy hoe politika aingakenganao kokoa le firenena afa le assemblée constituante préparé antsika an'le régime vaovao a makany amin'ny république vaovao a fa afa ny gouvernemanta hitantana ny famahana ny olana social sy économique mandrapa mission ny gouvernemanta zany a de anangana ty assemblée constituante ty ny olona ny mananova rafitra zany ny atao anatin'ity gouvernemanta ty tsy laza tsy avany laza tsisy idiran'ny fianakaviana eto fa olona ny omana mianatra afaka anova rafitra raha ohatra ka tsy afaka manao an'izay reo olona reo a inona mo zany fa ny olona nianatra efa tsisy lana azy tsony ety amin'ny fireneny ity fa izahay kosa raha nytety faritra ary nampanao formation de mahita zay fa misy olona be deaibe afaka manangana amin'ny Madagasikara reny no avondrona tsisy idiran'ny resaka politika aloha eto a
na dia parti politique ary laza fa tsy ny RCR no amahaolana averiko tsara zay a tsy hoe any amin'ny RCR dia RCR no toteny amahaolana non tsy miditra am'izay tsika tsy RCR no avitan'io dia tsy vitana irery io fa isika rehetrarehetra mivondrona efa fantatra fotsiny zany aloha iza no initiateur na nitarika an'le fanovandravitra zany hoe efa mba manaiky aloha zany vahoaka hoe ianareo no nitarika le fanovandravitra da natareto latabatra boribory efa misy ve ny fifampiresahana eo am'Lazaraza Persson sy ny initiateur le fanovana am'izao fotoana zao le tanora anafinganana an'izay zavatra zay satria raha zay resana zay dia anisan'ny voizinareo ihany koa ny hoe partage de responsabilité efa mametraka responsabilité zany ianao am'le olona eny fotony dia efa nisy ve fifanantonana tamin'ny Lazaraza Persson sy ireo vondron'olona hoavy zany satria vao eo nge zany nisaotra n'izay n'izay dia nisaotra ny mpianatra université nisaotra ny babasy ry Clémence sy ry Lelira Faralahy nisaotra ny mpanao politique ny député Rajerson nge teny nisaotra ny maire Mieritsetosika nisaotra ny mpanakanty nisaotra ny influenceur nisaotra ny créateur de contenu rehetrarehetra tonga teny akianjy ahoana moa zany tsy afahana mamondrona an'izany satria exécution an'le izy zay mantsy zao ny andrasana satria teo aloha teo matetika malazain'ny olona hoe théorie be zany Lazaraza Persson zany mbola matona maro zany fa le exécution an'le makantsika fa rehefa légitimen'ny fiarahamonina hoe io ary a fa mety le fanovandravitra hoentinareo aorinan'izao fandaharana izao zay nge manana indicateur anay rehefa mahita indicateur zay hoe majoritaire na maronisa no mitaka ny fanovandravitra jerevantsika eo raha ohatra ka mbola tsy mitakiny eny amin'ny province fa hoe esoro ny fitondrana dia isoloa any rakotondray raha mbola izay aloha ny resaka eto a dia tsy havitany aninony tsika fa rehefa mba tafita ary zay tsy mamaika hoe hiazakazaka eo akianja eo fotsiny ianao nefa misy olona amadika an'lety olona ho amin'ny fizarana seza fotsiny azafaty tompoko tena efa misaotra be deaibe anareo député mpanohitra izahay a ny teny hoe tsy fizarana seza no mamaky eto fa ny fianonana any akanja raha tonga zay fampiatsony zay ka ampiantso ny mpitondra fanjakana RCR nge tsy maintsy resaka efa fantatra nge fa ny ambony latabatra ny afaran'ny crise rehetra kinona moa manakana an'izany raha mampiantso ny mpitondra fanjakana hoe ndao ary ho farana le crise fahaverina mazava so dia mieritreritra zavatra hafa anodinana ny tolona fa itya tsy misy atahorana fahafatesana fa hoe ny antony tsy hidinany eny fotsiny dia noho ny amin'ny fandaminana ao anatin'ny antoko hoe partage de responsabilité izara zavatra eny ny RCR na ny gendarmerie zao omeny rano ka manina moa zany reo ny baiko any ny ranondreo ka ny RCR ny eo modely hoe fampiraisana antsika rehetrarehetra ny tadiavina fa tsy ady atrano akory ianareo karamaina anao zany guerre civile zany tsy mahafantatra moa zareo dia azavaina le izy ady atrano ny andikanan'izany dia mitodika aminareo za efa nikaramaina ihany nareo hatram'izay mbola io ihany any farim-piainantsika rehetrarehetra dia tsy mba leo ve nareo mahita ny embouteillage natanareo fotsiny resahako adiny telo vao tonga any amin'ny toerana anankiray tiana ho andehanana tsy leo ve nareo amin'ny alatra tsy leo ve nareo amin'ny loto fa ndao zary zany le hoe entina tonga sainan'ireo manamboninahitra mitafika malagasy tany amin'ny taona raiky amin'ny sivifolo sy efajato sy arivo nisy ny ministry ny folo alina tady amin'izany ny général Désiré Ramakavelo amin'izao fotoana zao mbola tsy tonga saina leo anivon'ny tafika afaka mandrafina mbola tsy vonona aloha zany izy amin'izao moa to mbola fehezin'ny mpanao politika raha zava-misy eny akianja zava-misy eny akianja ny fahafantarako aloha io moa zany tsy voatery hitovy daholo ny eritreritrin'olona rehetrarehetra kosa fa misy ao anatin'ny tafika vonona ka misy ao anatin'ny tafika misy ao anatin'ny gendarmerie tsy ny zandary rehetra koa ny mandray baiko eo ary raha jerevantsika ny any amin'ny faritany Dego Majanga Toliary Tamatava Fianaratsoa efa mamela ny olona malalaka ilahatra mpitandro filamenana mbola tsy indicateur fa zany ka ohatrany hoe tsy point anankiray zany efa mametraka le hoe manaisitra n'le mpitondra eo fa ohatrany hoe tsisy miany fa raha eto Antananarivo aloha koa zao anisan'ny ka mety mitovitovy an'le any hoe le vokarama koa nge le mpitandro filamenana sasany igny nge tsy voatery hoe le tenena hoe ny amin'ny bakartie any vokarama misy koa eny amin'ny bakartie tsy manaiky mandray vola isorana be deaibe azy reo misy foana karazany olona roa izahay raha nyteny zay hatramin'izay hoe misy olona adala ato dia misy olo-kendry dia isaky ny sehatra rehetra ahitana an'io na atao anaty RCR nareo mety ahitan'izany aty misy endry dia ty misy adala resaka indicateur ianao teo misy irany sary erak'izay hoe
valala be mandry rovina vo valala be mifo fijerinao azy efa mifo ve mivoaka malagasy efa mifo mivoaka malagasy eo tsika zao ny zavatra nyrasany sisa de hoe miarina tao mpandrina izy de miandry ny direction hoe de hianatra sa de asa sa de anao inona de zay no anazavana hoe makany amin'ny fanovany-rafitra tsika zany rehefa miala eo mpandrina ka ny fo de hoe ndao anova rafitra lazaraza version ve l'homme de la situation fiderinao azy anjarako mamaly an'izany toky tsy afaka miteny an'izany a aleo ny voaka malagasy ny mamaly an'izany raha iza zany a zay nanamboarana ako nge tsy fantatro e amin'ny afatarako na fatarapitso tsy nanamboatra anahy zany de tsy afaka mamaritra ny momba anahy ianao ny afaka mitsara na izaly izy na tsy izaly izy zava-misy am'izao fotoana zao lazaraza version efa nisy tany amin'ny taona raiky amin'ny sivifolo sy sivanjato sy arivo taona roa sy roa arivo taona sivy sy roa arivo taona dimy amby roapolo sy roa arivo tsika am'izao fotoana zao isaky ny isy fanovana filokiren'ny vaovao zany akatry ny fitondrana de tsy maintsy misy crise mandalo crise politique tsika crise économique crise ara-tsosialy am'izao fotoana zao efa misy n'izay politique matipaika zay hoe fanamanarina zay aingana ny RCR am'izao fotoana zao ialana malefa mpanantenana pokaty zay efa nisy teo satria ny olana tany amin'ny roa sy roa arivo mbola atria atsika am'izao fotoana zao ny olana tany amin'ny sivy sy roa arivo mbola iaina atsika am'izao fotoana zao zay ny anamafisako fa tsy mety raha convention politique ny voana am'izao satria le crise teo a économique sociale politique de rehefa mivory tsika mamahazy de politique fotsiny novana de tsy mivaly économie tsy mivaly sociale tsy mafianao an'le fipetra contrat zay fa am'ty ndray mitorako ty tsika crise politique économique sociale rehefa mivory tsika de resahana tsirairay reo zavatra reo raha ny RCR ndray no anotaninao a de manana vahaolana izay mety tsy ho ampy io tsy tonga lafatra io fa manana vahaolana izay hoe niomana izay a hitondra firenena azo vahana ny olana nanao atao ke tsy zato isanjato fa mba hatrany ny fitopolo isanjato a mba misy vahaolana azo ny RCR hoentina misy antoko politika be deaibe koa eo ho atsonay renika hoe ndao ary a aiza le fanovana entrehetinareo a de jerevantsika hoe mitombona sady tsy mitombona satria mety misy mitombona koa ny anay a mety misy tsy mitombona fa fiarahamonina io de fampidinina avoaka daholo ny any aposy rehetra ity ny ana ny volako ty ny volako inona ny azon'io rehefa mivory de fantatra zay fa tsy hoe le vola ty aposiko ihany a no avokako de afaka hiteny aminao hoe mavidy inony ty nefa mbola misy manana mihoatra no iza zany ambadika any ka mila avoaka daholo zany a ny anyn'ny poniny tsirairay fa ny RCR mahana vahaolana raha hitra problème sectoriel tsika de amahaolana par secteur tsy ho fandrika ve zay fisokafan'ny RCR na toko politique avy zay satria raha le toko politique eto Madagasikara efa misy anjatony izy ireo nefa toko politique azo isaina amin'ny ratsan-tanana ilany no ataony ataontsika hoe actif raha iantso an'ireo toko politique hafa reo tsika ao anatin'izay fifampidiniana da tapitra tsy ho fandrika ve zay zavatra zay satria misy mpanao politique eto amintsika hitady toerana ny tanjona fa tsy nianatra ngeza adia amandrika anay anao ahoana moa raha tsy voavidy volo zay nandritra ny firy taona ireo manampaizana ataony atin'ny RCR fotsiny teny ekonomy misy roanjato ny mana doctorat niomana nge zay de ahoana moa teneninao fa reo olona roanjato reo de ho azona ambakaina aminao hoe ty hitady sieza ianao nge vao miresaka amin'ny RCR de anotaniny hoe inona aloha ianao gauche droite inona dolidoly a ny ao anatin'ny mieritreritra ao inona ny idéologie anao raha vao misy zavatra tsy mitombona eo de fa tratra nge ianao zay ny ilana olona nianatra mitondra firenena ny problème zany raha tsy nianatra ianao a de misy mahay manao lainga tsara lahatra avy any de mino anao fa iva problème de mino anao fa hiakatra paradis androany ka tsy zay le zavatra resantsika eto rationnel ka ny olana ne ary olana mivoaka malagasy mihitsy ty a mahay miresaka be nareo mpanao politika rehefa tsy eo amin'ny toerana diso veloha le zavatra resahana rehefa tonga amin'ny toerana de miova am'izay le satria le voafehan'le rafitra miova am'izay mpanao politika ka zay le voafehan'le rafitra le rafitra nge ny diso hoe na mahay mamindra aza ny akoho izy ny taolo rehefa sendra safa solavaka ihany ka normal ake zareo raha iovaka eo ambony safa ve ny akoho no mandihy de tsy solavaka fa izay tsy akatra ambon'le safa fa zay ametraka toerana ahafahana mistabiliser n'le pouvoir zany hoe raha izay miakatra eo zany a de efa fantatra fa efa miala teo aloha le safa ka hiteny ianao hoe mamita bahoaka sy ny rehetrarehetra azadino fa io nge hoa tsy mpanao politika rery mpanao gazety mpanao politika mpandraraha ny rehetrarehetra nefa potika le toe-tsaina vokatra le rafitra ka rehefa miova le rafitra de miarina moramora le toe-tsaina satria ao anatin'ny rafitra ny toe-tsaina ao anatin'ny rafim-piarahamonina
misy ny olombelona dia ao a ny misy ny rafitsaina izay ho apetraka hoe izao nitondrantsika ny fiarahamonitsika dia miainga amin'ny kolotsaina malagasy ohatra raisiko foana iny hoe raha sisika soratra eto hoe aza manao maloto eto fa tsy azo atao ny manao maloto eto dina dia mirivo ariary asiana soratra ato hoe fady amin'ny manao maloto dia apetraka aminareo lahy ny fanontaniana iza no efikasy le fady sa le hoe aza manao maloto eto mba tiako le fady zay ny atao hoe kolotsaina tsy nampiasaintsika ny kolotsaintsika nanangana rafitra dia tsy haintsika mamindra ao anatin'le rafitra satria rafitra ny bataina avy any ivelany io dia mandehana ao anatin'io nareo ka ahoana moa patalon'olona ve no anaovanao kiraron'olona ve no anaovanao dia hainao ve mamindra ao anatina kiraron'olona zay fotsiny amin'ny fomba hoana zany le hoe ahafahan'ny olo-pirenena tsy ho anaiky so olalaoviny mpanao politika rehefa fotoam-pifidianana tonga eny ambany tanàna tonga manao tsy fanao eny mihitsy ny mpanao politika fa rehefa mahazo an'ilay fahefana dia hodina fanina avokoa le zavatra nampanantena iny fa efa zavatra vovolavola tany zavatra tsy hitahitan'ny olona tsy lara-pamena amin'ny olona no tanterahanareo mpanao politika rehefa mahazo fahefana apetrao aloha fanontaniana afaka averahana zany apetrao aloha le fanontaniana amin'le olona tonga eny aminao raha vao tsy misy foto-kevitra izy fa volany avoakany dia mazava zay fa olona anadalanao izy zay satria izy matoa mamoaka vola dia misy famatsim-bola ny mahasamy hafa nyity tolona itya dia tolona tsy misy mpamatsy vola zava-dehibe zany ao anatina firenena anankiray rehefa tsy misy mpamatsy vola ny tolona dia tsy voavidy vola zany le olona rehetrarehetra amin'ny tolona reo fa raha vao le olona ny misy hoe tia misy vola dia ndana makary mikisakisana reo fa tsy hevitra ny voiziny fa te hitaingana ny tolona indray izy amin'izay fotoana izay ka zay no mila tandremantsika le olona nitary tolona hatramin'izay a misy mpamatsy vola ka raha midiny eny ary izy dia efa fantany hoe misy miambina izy misy gardakoro izy misy indraidraiky vola misy ko fa nitakaliny avy eo manao ana laza raha midiny eny tsy isy gardakoro dia manohitra amin'izay n'olo aza midiny eny ianao be dehibe nge mangataka hoe midiny dia be dehibe koa no mangataka hoe aza midiny ianao fa tsy afaka miaro anao zay satria itsika tsy isy mpamatsy vola sao dia le mpamatsy vola hatramin'izay indray no hitifitra anao hatramitranga daholo zany dia mandanja lany zay ao anatin'izany a fa mba miangavo voaka malagasy fotsiny zay mba hicomprendre hoe atakatra hoe hipetraka ny fifampitokisana eo amintsika raha natoky anay nareto ao anatin'izay nambe folo taona zay fa tsy nivadika izahay ahoana moa zay ny amin'ny fotoana hitsangananareo rehetrarehetra malahelo zay mahita an'ireo tanora hiarany erisetra nisy azalahy farany teo a voatifitra amin'ny sofina ahoana moa ny amadiantsika an'ireny ahoana moa ny iny amin'ny kipo mandroana ny fahatolany ny tsirara taty amin'ny faritra Antranoro moa iny Ambohibao Tanoany zany hoe tena tsy azo ekena ny hoe ivadian'ny eritreritra tampoka indray satria ny idéologie dia consciencisme na fahatserovan-tsaina ny olona ao anatin'ny erisera zany efa mahatsiaro saina hoe atreto ny mety atreto ny tsy mety satria zay le fanabeazana ao anatin'ny antoko izay fanabeazana zay no bataitsika alefatsika ny avoaka malagasy ity ny mety dia ity ny tsy mety fa raha androany ianareo mpitandro filaminana androany ianareo mpanao politika anakarama olona ampiady hatrano malagasy sao dia mba le olona maty rehetrarehetra manomboka ny ara-pitso hiverina ho tonga ny antranonareo any ny ariva malagasy ianareo matakatra zany tiako tenenina zany fa mba mafy ry zareo no mahita an'ireny fahatolona reny ianareo anie mety mbola tanora satria eo amin'ny 30 taona eo reny miaramila reny hatramin'ny 70 taona mbola tsy lehibe zany ny zanakareo fa raha-pitso ny zanakareo sivily azo antoka fa tsy ho miaramila daholo aloha ary isy kelikely eo dia tolona indray tsika afaka 5 taona 9 taona raha tsy miovany rafitra nitody ry zareo tsy misy anareo manao azy ilaina ve ny fiarahamoniny resam-pirenena communauté internationale amin'ny mety ho famahana zao crise eto amintsika zao ilaina izao tontolo zao tsy misy olona azo ahilika na iray aza amin'ny fametrahana rafitra fifanaikiana no atao izany ny communauté internationale mahafinaritra tamin'ity indray mitorako ity tsy misy fambatsim-bola avy any ivelany ny tolona tonga saina koa zany communauté internationale hoe ny fo tamin'ny torimasony any malagasy zareo koa nge malahelo reo olona miasa eto reo ange tsy dia hoe olo ratsy daholo dia mieritreritra hoe anisy ratsy ny gasy misy manamapahady gasy be dehibe reo misy tena tiany Madagasikara nge reo olona reo ahoana mbo izy ny tsy ilaitsika
aza jerena ilaina azy mpandamina ve sa afaka miteny izy nympotona fanjakana amin'ny mafirenena vahiny azy afaka miteny izy ny gendarmerie amin'ny mafirenena vahiny azy hoe misy limity amin'ny lalàna iresampirenena hoe zao ny fandravana hetsy-bahoaka fandravana hetsy-bahoaka ve izy fisikirana vavahadin'olona fandravana hetsy-bahoaka ve fitivirana bomba lacrymogène any anaty tran'olona fa nga misy vahoaka ao anaty tran'olona sa averina ny définition teo vahoaka fandravana hetsy-bahoaka ve ny fitifirana lacrymogène anaty hôpitaly misy lalàna nge zany fa mitodika aminareo miaramila tsy fantatry moa ny antony mahatonga an'izany zavatra zany ho ekeny reo olona manamboninahitra ao ambony rehetrarehetra ao azo antoka koa nefa misy olona tsy manaiky an'izany am'ireo manamboninahitra reo fa averiko indray mandeha so de ny olona maty ny vonoanareo nytifirinareo iny no tonga ny antranonareo rehefa ariva ny andro aizary zany tokony ho ametrahana anreto hoe any amin'ny sehatra iresampireneny reto fiarovana ny zon'olombelona eto amin'izao zava-misy eto Madagasikara zao ny raisam-pirenena dia tsy afaka manao nininona raha tsy miakatra latabatra boribory ny gasy ny mahasamihafa ny titolona ty ozy dia nitolatra amin'izay misy mpamatsy vola dia ry zareo no mitondra ny dinika makany Dakar makany Maputo makany Gaborone makany Johannesburg mandeha eran'izao tontolo zao dia atsona ny mpanao politika dia rehefa mba mahazo hotely sy indemnité kely mandeha makany Maputo dia mivory dia izay tapaka avy any no bataina hoe ity ny fanarahana tsy zay le resaka eto azafady tompoko eto Madagasikara no mandeha ny fifanekena atao hoe convention d'Andas be convention de Datsira be convention de Maeva Tanàna convention d'Antsohi convention de Toliary misafidy anaran-tanàna anankiray tsika anaovana convention dia eo tsika mifampidinika dia amin'izay fotoana izay moramanga zao ny anahy mieritreritra taono betsaka maty indrindra ta 1947 rehefa mba mandalo any 29 mars tena tsy afeniko anareo fa malahelo tena malahelo satria lasa fety le 29 mars spectacle etsero maty le mémoire collective mila reo de mareny zay zavatra zay dia ndaotsika nao convention da moramanga de moramanga zafady dia antsika mifampidinika misy toerana anankiray dia midinika eo tsika dia mandeha ihany le fifampidinihana ny gouvernement manao zay mahana problème en délestage mahana problème social mahana problème économique manao ny négociation amin'ny opérateur rehetrarehetra mba hisiny stabilité ny opérateur tsy manao politika mpanao politika tsy mamatsy mandraraha samy manana ny toerana misy azy dia tsy mifampatahotra fa izany no rafitra maty hoe le opérateur matahotra hoe victime izy amin'ny ataon'ny mpanao politika dia lasa izy mametraka olany amin'ny administration rehetra any dia mandeha ny corruption no izany izaha dia mametoky fa za tsy andraraha raha misy orinasako hoe analy izy dia maty izany zavatra rehetrarehetra zany tsy andraraha hitondra firenena dia rendre service zany hoe service public omeko anareo mpandraraha malalaka ianareo tia ny lalàna ifanarahantsika zao ny hetra ifanarahantsika raha misy mitaky mihoatra an'io na taraiky ny service public dia teneno za fa osaziko le mpiasa-panjakana ianareo mpiasa-panjakana kosa isika amin'ny administration rehetra tahandremo sao dia mandraraha fa concurrence déloyale zany dia ny dossier tsika no mandeha aloha dia ny opérateur miaka fotsiny hoe fa rehefa marché tsy tiatsika zay vao metsika an'ilay opérateur be dia be nge mpiasa-panjakana manao prestataire ny mpanjakana zavatra tsy azo atao zany amina firenena normal mety be dia be no victime amin'izany fa zao dio tsara fa na manam-bola tahaka n'inona azy ianao androany tafita ny zanako ao alefa anao any an-dafy tsy maintsy iverina eto Madagasikara izy amin'ny fotoana anankiray hoe io fa mikorotana ambony ambany ny fiarahamonina eto ka na manam-pahaizana be izy avany sy manam-bola be na iverina eto raha tsy vitany odiaiza nefa noho izany tsy ilaina avy makany an-dafy raha ratsy ny eto rehefa tsara ny eto zay vao ilaina ny makany dia mba miverina eto rehefa avy eo fa raha tehtsika ny eto fa hoe manam-bola dia lefa any an-dafy dia rehefa avy eo nga haritra firy-taona any verina eto koa rehefa miverina eto anao bordel ny transport bordel ny hôpital bordel fanabeazana bordel nrehetra nerveux isanandro stressé maty any ianao le olona tetindray aza nahita tombony kely satria zay efa zatra bordel efa miezany fotsiny ray anao zany fa ino ty fa mety aminay eo noho izany nahazo tombony ray aza le olona tsy nylefa efa zatra nylomano anaty maloto izy ianao vao miditra eo dia mioaka mandoa ianao raha mizay raha tsy fantatro fa ianao moa zany hoe amerina le kolotsaina malagasy zay aloha anatin'le fanifandrafitra
tsy fantatro na Lazara Verson mahatsapa fa anatina fanatontolony tsika izao manafika be mihitsy le kolotsaina avy any ivelany ary manimba le kolotsaina malagasy isan'ny mahavery an'io fomba mampanao sy fomba fisainana malagasy io ahoana ny anarenana azy zany. Zay le fanabeazana, zay le ravi-panabeazana. Ny ravi-panabeazana dia ny kolotsaina malagasy no ampitaina any. Ianareo efa nahita kolotsaina Sakalava nampianarina tany an-dakilasy, kolotsaina Antakarana, kolotsaina Antandroy, kolotsaina Tsimihety, ny kolotsaina Antemoro ohatra. Tsisy an'izany ankehitrao. Dia normal tsika raha mora tafihana satria tsy nampianarintsika ny zanakitsika hoe io ny kolotsaintsika ka raha tonga ny olona avy any dia misokatra tsika fa tsy manimba ny tsika. Fa amin'izao tsika misokatra nefa tsy manana antsika. Normal ankehitrika raha maty. Potika eto tsika ary zao tontolo izao mikorotana. Efa manomboka tsy manaja lalàna iraisam-pirenena intsony. Raha variana isika ka tsy manova rafitra isika ary arotintsika ny fahazotoany reto tanora ireto raha tsy manova rafitra isika ilefa makatiro raha misy ady. Ny Chine nge misy 1 milliard 200, ny Indiana misy 1 milliard 400. Ndao ataontsika hoe le 400 millions ny Inde fotsiny zany no mikisaka eto. Itsika 30 millions. Olona ka efa-jato ifaninana amin'olona 30. Resika itsika raha miady zany. Efa tsisy tsony droit international. Noho izany ny omantsika hoe ndao occupena ny tantsika, ndao ambolena ny tantsika, itodika amin'ny toe-karena hoe itodika amin'ny maronisa dia makany amin'ny tatsatsika miezaka manarina ny toe-karena raha ohatra ka le gouvernemanta amin'izay zany hoe inona ny mission le gouvernemanta toe-karena atodika any amin'ny maronisa. Dia miara-miasa amin'izao tontolo izao isika dia produit fini ny avoakatsika izany hoe eto ihany koa ny transformation, eto matière première, eto ny transformation, zay tsika vao mivarotra miditra amin'ny secteur tertiaire. Raha tsy zay tsy tafavoakintsika. Aiza ho aiza ary zany hoe tokony ametrahana an'ilay hoe mpandraharaha avy any ivelany mpiara-mionanika amin'ny Madagasikara. Aiza ho aiza no ametrahana ilay mpandraharaha malagasy hitrandraka an'ilay arena misy eto. Zay tsy voafehintsika angelazika olona. Zay ny fiainana. Ianao ve moa tsy mamokatra borosy nify akory dia bloqué anao ny marché extérieur hoe zay tsy. Na moa tsika mavita borosy nify eto ohatra. Noho izany tsy borosy nify daholo tsika rapitso raha tsy avelantsika ny hiditra eto ny mpandraharaha avy any ivelany. Noho izany ezahantsika ny fanarahana amin'izao tontolo izao misokatra tsika. Fa faritantsika aloha ny lalàna. Zay le convention nationale. Faritantsika aloha ny lalàna hoe ny tany ahoana ny fiezantsika ny tany mba tsy ho lasa n'izao tontolo izao. Fa mahazo miditra eto izao tontolo izao ny olona nge zareo mitady vola. Misy malagasy mandraharaha ny ivelany ihany mieritreritra hipetraka any ve moa izy. Mba mahana fitiavan-tany lazana koa nge ireo olona rehefa tsy hoe zay ho any Madagasikara dia hoarina ihany daholo ny mpihavana sy ny rehetrarehetra. Non. Miverentsika maha-olombelona fa olombelona ohatratsika ireo dia mba mitady intérêt izy. Ino moa madiso azy raha tonga aty izy hoe mahay manamboatra ndao ohatritsika hoe manamboatra telefônina izy. Dia za anamboatra telefônina any aminareo dia mba harovinareo za tahotra nge ny an'ny mpandraharaha isaka ny 5 taona 1 taona dia avitsika hanafika an'ilay mpandraharaha. Malahelo nge nahita ny tsaina molina nravaravaina reny. Dia eritreretintsika ve fa tsy marary le mpandraharaha reny. Iza zany ny sa ho avy eto na mitsangana azy ny gouvernemanta nefa tsy miova ny rafitra. Dia mieritreritra ve ny gouvernemanta zay premier ministre hitsangana eo fa afaka hiantso mpandraharaha tena mba miconscier sy manolo-tsaina zay olona mieritreritra hiditra anatin'ny gouvernemanta tsy misy fanovandrafitra eo za. Efa hitanareo ny esaikin'ny teo aloha rehetra. Tsy hoe adala daholo akory reny olona reny fa hitanareo fa tsy nahomby zareo. Ianareo zany zao ny tena hoe mafy be mihitsy hitondra fanovana eto amin'ity firenena ity nefa tsy hanova rafitra. Adresy fotsiny ataoko exemple. Rehefa marary ny olona dia anontanian'ny dokotera aiza ny marary ianao. Dia raha Madagasikara no anontaniana aiza ny adresy. Nareo telo avy mbola manana adresy. Efa tamin'ny 90 any 90 no tsy mampiasa adresy postale intsony gasy. Efa tsy tonga any an-tranonao intsony convocation CPE, BPC, BAC. Aiza zany ny adresy. Ka raha miantso ny pompier hoe aiza misy an'ilay tranomay dina ny avalinao. Tsy hitanao hoe aiza le izy. Maka repère fotsiny etra amin'ilay casse-point ianao no mivily dia avy eo anao mivily dia manisa casseur de vitesse ianao dia eto anao mivily. Ngaza ny adresy. Tsy manana adresy intsony isika. Aiza zany no tsaboana. Raha olona marary tsika zany dia miteny le dokotera aiza ny tsaboana dia mamaly le marary tsy fantatro le marary ana. Izay problème na rafitra io. Ka reo hitsangana hiditra eo anaty membre du gouvernement mahafantatra an'izany hoe tsisy adresy eny antsika. Dikan'izay maty daholo ny administration rehetra.
tena rehetra zany fa tsy akanavaka na ny fanjakana malagasy nga mampiasa poste fanjakana malagasy ke mandefa taratasy any velona tsy mampiasa poste tsy azony antoka hoany ny poste nefa anazy le poste antanio mpiasa ny trésor ny zany a efa fantany fa tsy mahombotsony a ny administration rehetra izany de mireconnaître an'izany ka mafy be zany le olona na mana triple quadruple doctorat tsy manino miakara eo ndray ary fa miakatra anareo afaka ray volana ro volana mitondra hoe nitolona tompoko tsy mijanony izahay raha tsy manova rafitra afaka ray volana indray nareo a soloana olona hafa indray gouvernement oloana reny voainga natsangana raha ny fehizana ndray torinasa-panjakany reto zany manahoana indray raha ho an'ny RCR misy ny jirama hitantsika io misy ny Airmad ny télécom dia efa lasany tsy miankiny zany ny orinasa-panjakana zay mijoro dia gabraraka avokoa ny fitantanana azy rehefa tonga amin'ny fitantanana ny firenena ny RCR amin'ny fomba ahoana no amerenana n'ireny zavatra ireny ho an'ny fanjakana tsy hidirany sehatra tsy miankina anapiko zay mifandray am'izay nilaza ianao teo mitsika sehatra ihany avy any ivelany satria misy zavatra nilantsika azy reny amin'izao fotoana zao reo orinasa vahiny na mpitrandraka io na mpamokatra dia nisany atao hoe kely indrindra ny ampahambola miditra ny anatin'ny kitabolam-panjakana okitiana ve zay zavatra io ary mpahafantarina amin'ny besony maro zao ny convention fanarahana tamin'ity orinasa ity zao ny tamerina andraikitra ho atante orinasa ity raha misy tsy fantaterahana io azo roahana ve io orinasa io dia ahoana ihany koa namafisy Michel teo ahoana ny ampiroboroboana am'izay le orinasa malagasy amin'izao fotoana zao satria nilaza ianao teo hoe efa produit fini am'izay no voakatsika fa tsy le produit brut atsony mamoaka tsika dimanjato dia mividy tsika 10,000 riva feo ny fanjakana raha mbola atao tsy afaka ny hoe tonga dia andraikitra fandrarana zany fa mbola resaka sosialy aloha miazaka zahana noho izany a tsy mbola manana capacité an'izany tsika hoe ataotsika irécupérer tsika fa tsy mety raha teo zany ray olona nge nampiasa vola atao koa mbola mandalo convention koa zany hoe ahoana na afaka manangana koa nge fanjakana raha tianangana fa manino momby tena ny olona afaka manangana fanjakana hoe ndao ary ny poste no ampiasaina avadika poma zany io dia poste malagasy dia io ny compagnie téléphonique ny malagasy azo atao nge zany tsy misy manaka zany dia avy aloha faninana eo be sy ny maro avela malalaka zany ny olona rehetrarehetra fa tsy hoe hosakanana indray ny olona dia metraka nationalisme indray tsika araka ny fiten'ny président Ratsiraka zay hoe nationalisme exagère be dia animba zavatra indray zay zavatra efa expérience ny lalovana mantsy zany fa tsy naombytsika noho izany le lalàna hodiniana ametrahana n'le fomba fitakina hetra sy ny avantage fanjakana afahana rendre service na manome tombontsoa ho an'ny service public izay no mila faritana satria reo mpandrarah reo efa fantany hoe maty le rafitra vao manangana entreprise izy dia mametraka olona ray izy amin'ny fitsarana dia ray izy amin'ny impôt dia ray izy amin'ny douane dia ray izy amin'ny domaine dia mametraka olona tsirairay izy mora kokoa zay noho le mandoa hetra satria raha andoa hetra izy ka namaloa hetra 100 ary izy dia tonga indray mpanao politika nareo misy nanara-dalàna fa zao dia mila vany ny mpanao politika satria hitsetsitra ny orinasa io izy zay le problème ka tsisy tsyny mpandrarah zany fa ny akamaroany izy zany efa tsy mandoa hetra tsony fa tonga ny mpiasan'ny impôt mitaky aminao zay manome 3 millions ariary nareo dia milaminy eo na 4 millions ariary dia zay no mahatonga le mpandrarah zatra fa rehefa apetraka ao ny fanekena hoe nieny ary izahay service ato amin'ny administration publique anao ny asanay zay zay mpiasan'ny impôt mandeha manao raquetage na mitaky vola man'olona amin'ny anarany tsy an'izany tsika ka zafady le tompoko non ny zava-misy zao midina andalambe ny olona rava ny gouvernement saint Christian ny filoham-pirenena moa mbola io afaka omenao ve ny kisarisary zany tokony hitranga aoriany zao na hoe anatiny zao zava-misy zao efa nazavaiko teo ihany zay raha akaiky indrindra zany inona zany satria misy olona miantso eny andalambe hoe miala ny filoham-pirenena raha mbola iziriziry moa filoham-pirenena eto dia mitodika manokana amin'Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina fantany raha teo zany RCR zany fa tsy mbola mieritreritra ny nisy ratsy an'izany filoham-pirenena zany nanao ny filoha Tsiranana nanao ny filoha Ratsiraka nanao ny général Ramanatsoa nanao koa ny filoha Javelbera nanao ny filoha Ravalomanana vitany koa ny filoha Rajonary Mampianina efa navita zay vitanao ianao efa nampihoany izay efa rafitra io izany miverina makany aminao io raha sanatria ka tsy maka fanapakevitra tsika anaova rafitra za manokana Andriamatoa filoha
dia tsy maniren'izany hoe exilé politique ianao tsy maniren'izany tsy mieritreritra ny amoakanao tamina rehefa hiditra eto Madagasikara ianao tsy maniren'izany tompoko misy vahoaka nefa eto manery natongavana amin'izany zavatra zany anty radio za mba mitodika aminao Andriamatoa Filoha ndao hiresaka dia ndao hanovaravitra tsy misy eritreritra ratsy eto na kely aza tsy anao ny problème manay atao anatin'ny RCR rehefa nazavaina izay ary natezitra olona maro be dehibe izay eny misy ahatra tsy mety ao anatin'le fitondranao mety ho fanahinina le izy mety tsy ho fanahinina fa izay mahita hoe rafitra le problème tsy maintsy miaro teny ianao vokatry ny rafitra nandehananao hatramin'izay io ane tsy responsabilité ny président Rajoelina nge no napoaka an'izao crise zao fa nisy olona manodidina anazy mandrangitra n'le vahoaka atongavana amina crise tezitra nge ny olona maheno an'izany hoe mpanao lalàna ianao tsy maninona na dikena aza ny lalàna marary nge zany le vahoaka ianao mpanao lalàna tsy maninona mihitsy na dikena aza le lalàna dia mijabaka tokoa ny mpitondra fanjakana hoe tsy maninona ho na dikena aza ny lalàna disy fe zany le filoham-pirenena amin'izay lafin'izay zany délestage zany ane efa teo hatramin'ny Andriamatoa Rajoelina mampiana tany aloha tany hatramin'ny Andriamatoa Ravalomana efa tany ny délestage fa maninona ny taminao dia zay nataon'olona motif anesorana anao noho izany efa problème efa teo io fa endrena re tompoko raha zay mba heritreritra ao anasoa Madagasikara zay inoko fa misy an'izay ao ny abeany tsy fantatro mba nisy initiative atao ndao tsika anangana rafitra vaovao satria izahay tsy mieritreritra ny anao inona nanao fa ho voataziko ve ny hafanapon'ny olona mahatonga an'ireny zavatra mitranga eny ny arabe reny noho izany mieritreritra hitondra firenena dia tsy mieritreritra ny nisy ratsy an'izaniza ianareo efa chef d'état rehetra maromaro nareo nio azo atao re tompoko no miresaka raha ohatra ka mbola tsy hitanareo fa tena hitahitam-bahoaka tokoa io mitranga io dia tohizo ary le heverinareo fa mety fa za miteny anareo fa na hoela na hoaingana dia makany ny faharavany rafitra io izao zava-misy zao ianao zany manaiky ratsy amin'ny Filoha Rajoelina zao andao lazaraza version ndraiky ifampidinika ina moa maharatsy mifampidiniana averiko indray mandeha nidika hoe fampidinika tsy nidika hoe ifanaiky eo hoe fa manaiky zany matona anaiky nanantona tsy zay le izy fa alefa aloha le fampidiniana ataovany biblika raha ohatra ka atahorana ny azoko antoka fotsiny za tsy hamadika mivoaka malagasy matoa zany manaiky dia aoka nyvoaka malagasy atoky fa efa tsy namadika hatramin'izay matoa tsy manaiky zay fampidinianao dia misy antony zany matoa tsy manaiky efa mba niantso anao ve izy na ekipany sarotra aloha mamoaka secret ohatran'izany satria firenena andresahana raha misy an'izany mantsy dia misy an'le ekipany ray mbola tsy ho faly ihany koa azadiny fa na te hiala aza ny filoham-pirenena dia misy olona ao mahazo tombotsoa amin'le rafitra mbola tsy te hiala ihany koa ka raha ohatra izy ka mieritreritra ny anao an'izany ka ho avoaka ko hoe mieritreritra anao an'izany izy dia ho vonoiny fotsiny zay mirahalahy dia miara-maty zay dia rava le vahaolana eritreretina na izana izy maty ange ao anatin'izany noho izany misy limite zany amin'ny mampitondra fanjakana ny tena raha hoe mieritreritra hitondra dia misy limite hoe misy olona tsy afa-po ato misy olona tsy afa-po ato tsy eona mihitsy ny etaetan'ireo olona anakiroa reo fa tsy maintsy ataonao nefa milatsaka eo voany hoe mitondra firenena ianao dia mitondra fandamina noho izany tsy pour tsy contre ianao fa mijery hoe ahoana ny voana amin'ilay crise ka zavatsarotra ny tenenana aminao hoe io izy fa niantso anahy izy avy nareo fa tsy zany nge tsy fandresena nge ny tadiaviko hoe nandresy aho zany fa niantso izy tsy zay nge le tadiaviko tsy fandresena ny tadiaviko hoe zany nandresy anazy aloaloha azava tsara le resaka fa tsy any amin'izay ego zay hoe za zany ny mafiteny no tsy zay le RCR ahoana zany le hoe amerenana ny atokisan'ny vahoaka malagasy ho anareo mpanao politika mamerina anazy nge zay io matoa zay tsy mivadika mame modely zay io le mpanao politika nge raha ohatra koa namitapitaka sy nisan-karazany mbola rafitra koa nge zany sarotra nge le rafitra misy atsika sarotra be le izy dia na mamindrao azy ianao dia voatery anao hiaroka ianao zany assistant parlementaire ohatra dia raha le député ianao hoe ndana mba ataovy zay arovan'ny olona atsika fa mafimafy ty tolona ty ianao zany mivelona aminazy any aminazy ny karamanao andeha ve ianao sa tsy andeha na dia tsara velona tsy fotsiny ary ianao dia eny ary fa lasa zany izy le député zay nge mahasarotra be an'le izy fa le rafitra mihitsy no problème
mba tsy afahan'le député manao an'izay ntsony a ahena ny poids ny mpanao politika ao anatin'le décentralisation dia manangana ny filan-kevitra ambony olokendro itsika dia io ny manara-maso ny mpanatateraka rehetra any amin'ny base satria lasa misy parlement communal io zany na conseil communal dia misy parlement régional dia misy au niveau district le député efa eo reo ange olo mbo fidy reo nga reo azy tsinitsiniavina tsy azontsika tsinitsiniavina reo tsika tsy hoe andeha analan'ireo akory ny atao tanjona hoe mialanareo fa reo tsy maintsy atsona dia ahoana ny tazomana an'io a position io hoe io anareo vao fidim-bahoaka enona ny teninareo raha mikisarisary mandeha am'izao fotoana zao a dia isy rafitra roa zany eto ny rafitra anankiray a le oentin'ny vahoaka zaynzay da reo tanora mitahaky ny fialan'ny filohampirenena dia eto atokilany nefa ny rafitra anankiray ny filohampirenena zay mbola mandrafitra ny gouvernement am'izao fotoana zao ahoana ny mety ho kisarisary zany mety hitranga afaka heritaona na afaka roa taona na da ataontsika hoe afaka volana vitsivitsy satria misy tsy maintsy hivandomy reto rafitra anankiroa rehefa voalazanao teo hoe atahorana nisy fisina ady an-trano zay mitarika fampitehana nefa zany dia eo ihany koa ny olana anankiray misy eto amintsika misy resaka anao atao hoe consciencisme eto amintsika misy ny olona tena efa tonga saina fa zay tonga saina rehetrarehetra dia lasa mitsoaka Madagasikara daholo any ivelany zay vao mitondra le fanehoan-kevitra hoe zao no tokony atao zao no tsy tokony atao ahoana ny position ny Lazare Zaverson malona zay tranga anankiroa mety izy zay mamy mena iady zay raha teo angamba ny anaranao iady mamy mena tena mamy mena tsisy azo mena tsiny complémentaire ny olona rehetra mifameno reo zaza sy tanora mandeha amin'ny arabe reo ve dia eritreretinareo fa tsy nahazo permission tamin'ny ray aman-dreny mihera tamin'ny ray aman-dreny namaka fa manina ny ray aman-dreny no manaiky ohatranazy zao tratra lacrymogène dia torana tamin'ny 22 juillet 2013 tsy mazaka tsony zany fa raha mainao le lacrymogène tonga dia tratra ny avokaavoka misy ray aman-dreny ohatra trano be dehibe any trano any dia le tanora mba matanjaka sisy anao lefa danynareo mitolona fa zay efa reraka fa zay mamela anareo zay manoana anareo zay manaritra sakafo anareo ina moa maharatsy an'izany ary ho an'le olona marefo zay tsy afaka makeny akanjo omentsika tsiny ve izy ary ho an'le olona hoe mba mahita fivelomana ny ivelany zay tsy afaka mahita mandeha ny akanjo omena tsiny ve izy misy olona be dehibe zany mandray anjara amin'ny tolona io fa tsy hoe io ankanja io a no atao hoe mandray anjara amin'ny tolona zay kosa aloha tsara mariatsika misy zandary be dehibe aty ambadika tia manao zay dezamorsena ny famonoana olona io fa aza etretinareo hoe mitovy daholo ny zandary rehetra aza etretinareo hoe mitovy daholo ny tafika rehetra misy général be dehibe a efa retraité manao zay dezamorsena ny lacrymogène io fa tsy afaka makeny akanjo izy satria izy marefo ka arakarak'izay condition zay a no fandraisana anjara misy mandray anjara eny ambony ordinateur fotsiny manaparitaka ny vaovao rehetrarehetra zava-dehibe nge zany ka raha andeha moke moa zany izy dia inona ny hitantsika amin'ny réseaux sociaux tsy hitantsika nge zany any misy olona manao rédaction any misy olona mandeha maniraka mpanao gazety any rédacteur en chef rehetrarehetra manaraka akaiky io zavatra io any amin'ny toerana misy anazy any mandresy lahatra mifamienitsika rehetrarehetra ka ahoana ho ianao a ny evitena an'izay hoe misy rafitra roa hatreto aloha tsy misy hoe fanangahana gouvernement andalambe sady tsy hisy an'izany tsy gouvernement le ho atsanga tsy régime politique le ho atsanga fa système politique noho izany tsy possible hoe anangana gouvernement teny andalambe a izahay a dia hoe ty le atao prime ministre tsy azo atao zany ka raha azo atao zany a dia efa natao fa mbola régime politique zany tsy mavaha olana zany zay fa toy izanay ny tolona mampirisika ny tanora tsy emitra hoe toy izy le tolona fa manao zay azonay atao koa ny ray aman-dreny rehetra ny avy any ivelany ny influenceur ny créateur de contenu ny mpanakanto rehetrarehetra mbola be dehibe no avy any akanjo eny amin'ny fotoana mamety azy fa araka ny toe-pahasalamana misy namako zao ny araka ny tolona tamiko tamin'ny 2013 teo akaikiko mihitsy izy tamin'le lacrymogène mipoka fa hatramin'izao izy tsy tafarina ny fahasalamana omeko tsiny ve zany olona zany raha tsy afaka makeny zay mirahalahy mianaka ny miatrika teo za koa tratra nipika ny lamosika ty nipetrahan'le zandary teo ambony pick-up teo hitatsika ihany fomba fanao zandary dia nipika le azo ndamosina dia na raha misy takaitra zany zavatra zany a mba misy tavotra koa zany le olona fa tsy hoe hitovy daholo ny fahasahina ho an'zay nomena fahasahina araba soa araba tsara ho an'zay mbola tsy mahana fahasahina tsy mitovy ny degré tsy mitovy ny adrénaline ao anatin'ny vatan'olombelona tsirairay fa mila considéreny zany a rehefa mitondra firenena fa tsy hoe tsisy ilana azy akory
zay tsy any akianja mampatahotra mantsy am'izao fotoana zao atahorana overenjavy tahaka ny hetsika fotsy ity hetsika ity satria raha mijoro ny gouvernementa dia atao hoe atody-mbiady mambapy any ny vahoaka malagasy tsy azaka ny lacrymogène nefa teny atao isan'andro hiatra manainy reny olo reny ka rehefa mandeha fotoana mety horeraka ihany koa ny olona dia mety miemiena izy dia lasa verenjavy zay ny matiteraka zay raha mbola misy sahana hiditra anaty gouvernementa raha mbola misy sahanao prime ministre eno ny feo hoe iriana no voateny prime ministre dia mba mitodika aminareo candidat rehetra danange mba ijehenao ingeny zavatra agnitakiny mikolo zany tsy mahavitanyvita mikolo reny tanora ohatrandre ve nao melesina atsika dia tsy mba hovaky ve mifonao reny mpianakaviana ray mpianakaviana hoe mararika izany teny zany hoe vonanao faty any eny atodiko any am'zay prime ministre zany eny tompoko sezany ianao voninahitra ny ianao fa ny zavatra azoko antoka tsy havita nin'inona ianao dia aoriana kely ao itoy nytolona rehefa tsy voavanareo ary tsy havahany io zany nareo efa ela no ny tenin'izany tsy mahavahany io zany nareo a na iodika avy na iodika avanana tsy fahavalonareo akory zay raha mitenin'izany fa olona nianatra fotsiny jereo ny zavatra andresahana rehetra hatramin'izay a raha tsy tanteraka le izy dia mpandainga izahay fa raha tanteraka le izy dia mba sokafo mifisofinareo na miilany fotsiny aza hoe aiza zany lalantsika manaraka lazaraza verson raha afaka mianao anay nareo dia atorinay ireto ny lalantsika manaraka tsy misy ady io tsisy problème io sahany mitenan'izany tsy misy victime ao anatin'io a fa tonga mbola latabatritsika dia afaka mipetraka hoe dahoary a zao nandaminantsika azy raha tsy hoe anareo mihitsy ny any fa lindra te hiady te hahita fatin'olona dia veriko ihany sao dia mba ren'olona maty reny no hipotra ny antranonareo any androany alina aoriana nafatesan'ilay olona mbola malagasy ihany angamanareo a mahatakatra n'izany zavatra tiako tenenina zany zava-misy sary anankiray raha toka tena tratra le tanjona ho an'izay dia sy reo tanora mitarika an'ireo fitokonanareo sy fihetsiketsehana mamitra ampilana tokoa ny filoham-pirenena inona zavatra endasany lazaraza verson ivadika fiaraha-mitantana ve le fitantanana ny firenena sa hoentina miaramila sa hoentina ny filohany ateny meran-doolona amin'izao fotoana zao zay tsara toerana indrindra hitantana ny firenena raha toka misy zay fialany filoham-pirenena ampirinazy zay raha mbola io régime io no mijanona eo dia mitoy ny tolona mazava angamba zay ny zavatra tadiavina dia zavatra hafa mihitsy ny hiérarchie amin'ny famahana olana na ny dingana dia tsy maintsy mefara eo ampelatana ny force efa miady ny ankizy anankiroa ao an-trano dia zay afaka mitefa-tsofina irery sisa mba afaka mamahazy fantatra reo ny tiako tenenina tafika ihany a directeur militaire za tsy miteny hoe manaova directeur militaire fa hanova rafitra fa ny directeur militaire zany a zavatra hafa itsika miara-miaina eo anivon'izao tontolo zao ny fomba hidébloquer antsika vola ao anatin'izay directeur militaire zany raha finance publique ny resaha mbola problème ny psychose na ny tahotra ateraka zany eo anivon'ny fiarahamonina efa fantatritsika ny lonolono ny fiarahamonina ho an'reto le mamono mivantana pistolet nge ny entineny akanjy sa hoe misy pistolet bala blanc ka otso mba ampianara ry zareo raha misy zany no zany misy lonolon'ny fiarahamonina ao ka rehefa directeur militaire dia ho alefanao ny miaramila rehetrarehetra hidirige dina ny afaran'izany tsy vahaolana koa zany anjara miaramila mampiantso ny force misy ohatra teo ny raisiko tany 1991 ny tsy ampy tamin'le izy a dia tonga hatranina contrat social fa tsy mijanona fotsiny amina convention politique institutionnel zany eo anelanelana zany rehetrarehetra zany satria tonga dia zany ny 24 heures ane zany zany angamo efa vitan'iny institution zao ianao nga mahita institution miasa sa anao mahita mpiasa-patsaka dia mahavita inona io ke raha vao tsy le feno vahoaka ny nonao dia ady io isorana be dehibe re tonga saina hoe tsy mety io raha tsy meny feno vahoaka efa vita ngeny institution nga manao inona nga hoe institution reo zao ny zandary rery sisa dina le ataony mivavy le problème efa tsy miasa nge izy ny mpiasa ngeny mpiasa-panjakana rehetra miandro consigne fotsiny hoe mody miasa hatramin'ny 12 dia manao toro andrano ty miasa dia rahapisy tsy miasa dia miandry an'le crise io manao fandena rehefa mafanafana dia mahazo telefona daholo hoe ndana mody zay ve zany ataontsika ao anatin'ray volana inona ny administration mandeha amin'izany vida ve ny filaza zany sa inona ny filaza zany toky
vitange zany fa déguisé fotsiny izy fa itsika matahotra le vocabulaire vahiny hoe misy vita institutionnel crise institutionnel zao tsy any le izy itsika malagasy dao atao teny gasy le izy mbola miasa vera olona reo zao aiza ho aiza ary zany ny ametra atsika ny fiangonana ray mandreny ara-piangonana manologno zao zava-misy zao manodidina mbola tabatra fiangonana ray mandreny ara-drazana mpandrarà société civile rehetrarehetra miaramila dao mbola tabatra zay vonona tsy miandany anaty valeur anniversaire raha tsy miandany amin'ny fiangonana tsy miandany amin'ny fiavinana foko tsy miandany amin'izanizy zay fa mitsangana mahitsy eo voany raha vao miandany eo ianao andramo zany mahafantatra zany daholo igny mampiranniversaire tsisy fiandanina zany eo a fa zavatra madio sy mahitsy no ivoaka eo mahazo matoky an'izay ny tafi ia miazakazaka dia miazakazaka ny fotoanantsika lazaraza verson am'izao fotoana zao a inona ny mety azo anao amehezina zay voalazantsika rehetrarehetra teo zay a sy ny vision ny RCR mety afaka ray volana na rovolana na herintaona mihitsy ary raha crise prolongé io dia asakifitsika io no dingana farany ahafahana manangana Madagasikara vaovao raha ohatra moa ka reraka isika rehetrarehetra fa samy tsy mahita hoanina dia iverina anaiky ny zavatra misy eto ihany dia anjaran'ny tanora afaka folona roapolo taona indray zany no mitsangana fa tsoroko fa tsy navita ny vitanareo zahay ianareo génération Z tsy navita ny vitanareo zay mingavy anareo zay tohizony tolona fa zay tsy navita ny azony atao dia ny manampy anareo mitondra makany amin'ny vahaolana raha ohatra moa mitondra fanjakana ka nohy an'izay zany dia atao ahoana fa raha omeko statistika ianao tao alohan'ny crise fotsiny efa manjato ny maty tany Congo crise fezansa iny manjato nge maty tany Congo ny teny Mbombalaza firy ny tany Ambositra firy reny provony le rafitra maty daholo zany hoe tato anatin'ity taona ty fotsiny ny accident-ny tomobile sy moto a dia fa amanjatonjatony zay le crise trangan'le crise dia manahoana zany ray aman-dreny maty zaza teny Mbombalaza reny ve zany no andrasantsika hoe tonga ny tokantranontsika le fahafatesana mandondona isam-baravarana noho ny amin'ny rafitra ianareo ve nahita olona voasambotra hoe sakafo lany daty voaka amin'ny gazety fotsiny hoe misy sakafo lany daty tratra tary fa tsy nisy olona nigadra na ray azy rafitra nge zany zany hoe ministère commerce ampiasan'ny commerce rehetrarehetra dia manaiky le changement etikety fotsiny hoe soloa le etikety rehefa lany daty dia miana vola kely mpiasam-panjakana ny dikan'izay a en danger daholo tsika rehetrarehetra raha tsy miova ny rafitra satria hividy sakafo anao rapitso efa etikety siziny ao fa zavatra lany daty no hoaninao botulisme zany le izy ka raha anao bontolisme amin'izay mifanjakana hoe anao bontolo tohizana amin'io zavatra io dia ho fato tsiponina tsiraray etsika ary tsy afaka miala amin'izany nareo fa mitodika makany amin'ny taranakareo le izy satria tsy zay reny nge nananjanaka hoe le fanandafo ianareo dia soavin'ny fahafatesana fa ngainy misy frontière sisy frontière iny sisy frontière fahafatesana noho izany anjaratsika rehetrarehetra mandinika raha ohatra ka crise prolongé io raha ohatra moa manaiky mpitondra fanjakana ny député ny lo olona rehetrarehetra hoe ndao a ho arosy ty vahaolana ity aha tonga izay dia miteny hoe ndao ary a zao nanaovantsika azy légitime eo fotsiny ny vahoaka efa amin'ny légitime eo hoe ndao ry RCR fa vonona izay zay tsy anarale vahoaka ka fandaminana fotsiny hoy iza no mbola tsy hidinana eny fandaminana ny antony fizarana andraikitra fa tsy manakana ny laza hidiny eny zany zany efa nitaritaritina teny efa nampangaina nitondra basy nitondra vimaranitra ohatra ny nahazo ny député Raderson iny ka efa tsy zavatra mampatahotra avy izany ary za dia azoko antoka fa ho faty na hoela na ho aingana 90% ny olona dia eo ambony fandriana ny maty zany hoe olona tsy mihetsika le maty kina moa ny angazo sakana na fahafatesana na nijanona ao an-trano ary a fa za tsy mahavantatra ny andro afatesako sy ny toerana afatesako fa tonga fotsiny hoe mba hitondra ny tolona hiaraka voaka malagasy rehetrarehetra fa tsy maintsy nitoy ny tolona zay aloha ny dingana voalohany afatra ho an'ny mpitolona zay afatra amin'ny mpitondra fanjakana mbola mahana varavarana lehibe nareo voahana mbola tsy ao an-tranonareo le lac Rimousin
de jereo varavarana io a ivoahnareo moramora de mba mikopakopa tanana nretrarehetra sohatra tompoko toko mametram-pialana zany le filopirenena tsy izy rery tsy izy rery rafitra le problème averiko na mandeha fa tsy andre matorajoela ny problème eto fa rafitra fa nisy olona manapaizana nge nitondra teo aloha teo fa tsy natafavoaka satria rafitra ka zay fomba ametrahana an'izay hoe ahoana ametrahana rafitra vaovao fa tsy hoe tsy ampy raha ohatra ka metram-pialana fotsiny izy laza atao président zany fa izy miala non tsy zay izy a tsy zay le izy fa nivana rafitra makasitraka anao Lazara Person tao anatin'izay faneho-kevitra zay a nizara ny fomba fijerinao makasika ny raharam-pirenena eto amintsika amin'izao fotoana zao a akasitrahaka ihany koa ny mpanao gazety Michel Menjanahary sy Toky Benjamina niaraka natotoza zao fandarana zao makasitraka antsika rehetra tany tokantrano tany nanaraka zay hatramin'ny farany mi zay président Lazara Person fa mbola izy fotoana idirentsika landala kokoa makasika ny politika hoentsika narenana ny Madagasikara ty ary mino koa zay fa mbola maro ny vahoaka ny tokantrano any mangetaeta zay fandarana manokana manaraka izay mbola izy ve ny fandarantsika manokana tahaka zao raha misy ny fandarana manokana de raisitsika tsirairay le fanovany-drafitra ahoana ny anarenantsika ny jirama ahoana ny anarenantsika ny ary Madagasikara ahoana ny anarenantsika ny efa niomanana zany raha ohatra ka tsy voafeko le izy a de mitondra teknisianna mafian'le izy hoe io le teknisianna fa zay moa zany tsy misalovana andraikitra zany fa de hoe zay mahay an'le izy nareo zao mpanao gazety eto de raha azony any atao zany hoe ny RCR daholo natsona de ao nareo mametraka fanontaniana fa tsy mety zany nareo mahay an'le mametraka fanontaniana de atsonay zany nareo rehetrarehetra zany hoe atsona daholo olona rehetrarehetra hitondra le fanatsarana isaky ny secteur azo antoka fa izy zay a raha ohatra ka mbola mazoto mavoaka malagasy hoe RCR hitondra le fanovany-drafitra azoavainy zay ianareo nisorana be dehibe niaraka teto nisotra tsy misorana mametraka fanontaniana ary ny zavatra anazarantsika ny olona manomboko zao eto amin'ity firenena ity de tsy zavatra amboamboarina ny resaka ka hoe ianareo itsitsitsy anay eto a fa tsy mety koa zany fa mpanao gazety samy avy amina toeram-piasana samy hafa ianareo reo a samy manana zay mety firehekevitra sy ny rehetrarehetra sorana be dehibe ianareo a fa mino zahay fa mitondra fanazavana mivoaka malagasy zay a mitoy ny tolona ary mitodriky mitondra fanjakana hoe mba ianao a ny feo eny an-kianja mankasitraka tompoko lahy makatelina tompoko vavy eo anaovana mandram-piona ho amin'ny manaraka indray no ametrahana ny veloma zany amin'ny tendro anty kasitrahantsika rehetra nanaraka hatramin'ny farana dia manome fotoana amin'ny manaraka indray veloma tompoko